Firenena isandreo manana vokatra kakao tsara indrindra raha i Madagascar maneran-tany raha ny tatra nataon'ireo vehivavy diplomaty mpiambana amin'ny ONG Morning Group na ny WMG afaka milahatra misehatra iraisam-pirenena ireo mpikirakira ny vokatra chocolat eto Madagascar raha ny fanazavan'izy ireo isary ny andro ankalazana izany vokatra izany amin'ity taona 17 ity eto Madagascar ka ny 9 aprily izao moa natokana ho andron'ny chocolat et gourmandise raha hoantsika eto Madagascar etsika maro kosa no ho tanterahana mandritra ny tontolo andro ny fahavariny volana aprily raha nambaran'ny filohan'ny fikambanana WMG etsy nanaovana asa sosialy itsinjovana ireo vahoaka sahirana amin'ny faritra manodidina ankoron-drano moa ny vola azo mandritra ny etsika raha ny voalazan'ireo mpikambana fanazavana fanampiny. Ny projet pilotenay dia ary ankoron-drano Andranomahery izay ao ambadika ireo building tsara tarehy betsaka ireo dia mila vola misimisy izay mba hanatsarana ny fari-piainan'ireo mponina ao ambadika ao satria ary zareo asa raha hitanareo itoeran'io tena sahirana dia sahirana ny mponina ao ka ny tanjonay zany dia mba hanatsara ny tontolo iainany dia mba hanentana azy ho amin'ny fahadiovana sy ny hanentana azy mba hitaiza tsara ny zanany ao aoriana zany. Tanjona koa zany dia betsaka ny tanora izay tsy hanasa ao ambadika ao izay mipetrapetraka fotsiny tsisy atao zareo dia izay koa zany tanjonay amin'le manao chantier zany rehefa manadio zay zany na hoe manatsara ny école ao amin'ny EPP ohatra dia zareo no misy formateur alainay dia zareo no les formateurs manampy an'zareo mampianatra an'ireo tanora tsy hanasa ireo manao an'le manatotosa an'le